ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Faly-mirahaba antsika ny avako malala tratry ity alakamisy fa 7 ny volana martsa ity nofaina volahatra anio dia ny bokin'ny Jeremia 7 Jeremia 7 andininy fa 7 ka hatramin'ny andininy fa 4 amin'ny anaran'i Jesosy. Ny amin'ireo mpaminany motsamotsa natao anaty ny foko, mangozoozo ny taolako rehetra toy ny olona mamoa, ary toy ny lehilahy leondivay noho ny amin' Jehova sy noho ny teniny masina. Fa feno mpijangajanga ny tany, ary noho ny ozona no isaona ny tany, efa maina ny kijana ny anefitra, ary efa ratsy ny fanaon'ny olona, sady ny tsy fahamarinana no heriny. Fa na mpaminany na mpisorona dia samy pe tsara velatsia avokoa, na dia tao an-tranoko aza dia mbola hitako ihany ny haratsiany hoy Jehova. Koa dia ho toy ny lala malama amin'ny Ezipito ny lalany, aronjiny izy ka dia ho potraka ao. Fa ahatonga loza aminy aho amin'ny taona hamaliana azy hoy Jehova. Ary tamin'ny mpaminany Samaria nahitako zavatra mahaloiloy naminany tamin'ny Baly izy ka nampiviliny Israely oloko. Ary tamin'ny mpaminany Jerosalema koa no nahitako zavatra mahatsiravina, mijangajanga sy mandeha araka ny lainga izy, sady mampahery ny tanany mpanao ratsy, ka samy tsy miala amin'ny faharatsiany. Eny izy rehetra dia tonga tahaka ny Sodoma raha amiko, ary mimponinao dia tonga tahaka ny Gomora. Koa izao no lazain'i Jehova tompony maro ny amin'ireo mpaminany ireo. Indro hovanako zava-mahafaty izy, sy ampisotroako rano mangidy, satria avy tamin'ny mpaminany Jerosalema no nivoahan'ny faharatsiana ho any amin'ny tany rehetra. Izao no lazain'i Jehova tompony maro. Aza mihaino ny tenin'ny mpaminany izay maminany aminareo, fa manadala anareo izy. Ny fahitana fiaompony ihany no lazainy, fa tsy izay lokon'ny vavan'i Jehova. Milaza mandrakariva amin'izay manamavo ahy izy hoe Jehova nanao hoe ahita fiadanany ianareo. Ary amin'izay rehetra mandeha araka ny ditry ny fony hoe tsy hisy loza njo anareo. Fa iza moa no efa isan'ny mpievitra teo amin'i Jehova ka nahita sy nandre ny teniny? Iza no nangilana ny sofiny taminy ka neny ny teniny? Nitadian'i Jehova mivoaka fahatezerana sy nitadio mitambolombolona, ka miantota amin'ny lohany ratsy fanahy. Fahatezeran'i Jehova tsy ho afaka ambara-pahanefany sy ambara-pahatanteraky ny hevitry ny fony. Mbola ho fantatrareo marimarina zany any aparany. Tsy naniraka ireo mpaminany ireo aho, kanefa midodidody ihany izy, tsy niteny tamin'ny aho, kanefa maminany ihany izy. Fa raha isan'ny mpievitra teo amiko izy, dia ho nitoro ny teniko tamin'ny oloko izy ka namerina azy hiala tamin'ny lalan'ny ratsy fanahy sy tamin'ny faharatsiany nataony. Ho Andriamanitra ity akaiky ihany va ho Jehova? Fa tsy Andriamanitra ny lavitra ny koa? Moa misy olona mafy tena eo amin'ny firenena va ka tsy ho hitako ho Jehova? Tsy manerana ny lanitra sy ny tany va ho Jehova? Ray masonao manamasinana ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Mikasika ireo mpaminany sandoka no mahaketraka any Jeremia avako ka itenenany manao hoe mangozoozo ny taolako rehetra. Be dia be ireo mpaminany sandoka nanodidina any Jeremia, izay nitory zavatra tsy marina, zay dia araka ny tenin'Andriamanitra eto hoe teny faminanian'i Jeremia, nampitorian'Andriamanitra azy hoe tsy naniraka ireo mpaminany sandoka ireo aho Jehova. Afako hatrany amin'ny bokin'ny testamenta taloha, tsy amin'ny bokin'ny Jeremia mpaminany ihany, fa na dia hatrany amin'ny bokin'ny Eksodosy aza, dia efa nisy ny mpaminany sandoka. Namakivaky ny testamenta taloha manontolo, hitantsika ao amin'ny testamenta vaovao afatra Jesosy raha teo io hoe any aparany ihany dia rehefa akaiky ny farany dia isy teny manao hoe ato Jesosy, ary Jesosy, isy ambody mitafy hodin-janak'ondry, ary ripetera Paoly dia efa samy naminany fa
isy ny fampianaran-diso, isy ny mpaminany sandoka, isy ny mpampianatra diso tafiditra ao anatin'ny fiarahamonina, ny fiangonana, ny firenena, ary de nampiomana ny mpino arak'izany moa ny soatra masina. Amin'ity mofaina ty de mikasika ny mpaminany sandoka no faminaniny Jeremia mpaminany eto ry havako, mikasika ny mpaminany sandoka. Koa andeha aka toromarika vitsivitsy tsika mainga am'ty Jeremia 3:7 ity, aka toromarika vitsivitsy amatarana ny mpaminany sandoka. Marina loatra fa ny fomba mahazatra atsika fiangonana de milaza zavatra miabo, zany hoe tokony ho amatarantsika ny mpaminany tsara ny tokony resahana, hoe ahoana moa no amatarana hoe ity ny mpaminany tsara, ity ny mpaminany rahan'i Jehova, ity ny mpaminany marina. Zay ny tokony ho tena ho resahantsika betsaka. Saingy misy fotoana ry havako malala tahak'izay teo amin'ny bokin'ny Jeremia mpaminany, ilaina ihany ny miteny ny zavatra miiba mba hahafahana manavaka. Ka dia andeha isika ry havako malala iresaka hoe inona moa ny toetra amatarana ny mpaminany sandoka raha ity bokin'ny Jeremia mpaminany ity 3:7. Na mety mitatra kely azy tsika amin'ny boky hafa mamantatra izay hoe inona ny toetra vitsivitsy hitandremana ka iarovany fiangonana ny fampianarany na ny mpino tenany manoloana ny mpaminany sandoka. Ny voalohany indrindra de ny mpaminany sandoka ry havako malala de mampianatra zavatra diso izy. Hitantsika amin'ity bokin'ny Jeremia ity, mampianatra zavatra diso izy. Ary hitantsika amin'ny 2:20, raha isan'ny mpihevitra teo amiko izy dia ho nitorony teniko tamin'ny oloko izy, io Jehova. Zany hoe raha ohatra ka mpihevitra, zany hoe raha tena mpaminany marina izy ka mihevitra ny midinika amin'Andriamanitra, manana fifandraisana amin'Andriamanitra, dia ho ny tenin'Andriamanitra no nampianariny. Fa satria tsy mpihevitra ny momba an'Andriamanitra izy de mandrakariva ny mpaminany sandoka de manaparitaka sy manely ary mampianatra zavatra diso. Zavatra diso zay momba an'Andriamanitra, diso momba an'Andriamanitra, diso momba an'i Jesoa, diso momba ny Trinité, diso momba ny fiangonana. Ary mandrakariva dia fanaratsiana aza no matetika renao amin'ny vavan'ny mpaminany sandoka, fanaratsiana ny fiangonan'Andriamanitra, fanaratsiana ny finoanan'Andriamanitra. Ary ndraindray dia amin'ny alalan'ny fahalemeny reny fiangonana reny no itenenana, itarihina ny olona hanaraka azy. Hotsika manao hoe ny mpaminany fihetsiky ny mpaminany sandoka de mampianatra zavatra diso izy. Ny atao hoe diso eo dia tsy mifanaraka amin'ny soratra masina. Tsy ekeny ny momba ny fitsanganan'ny tompo tamin'ny maty, tsy ekeny ny Andriamanitra telo zay ray, laviny na dia ny fampianarana nahazatra efa nandritry ny 1000 taona ny aza dia laviny. Fampianarana momba ny andro ivavahana, fampianarana momba ny didy folon'Andriamanitra, rendretreny dia laviny. Na de fampianarana efa voasedra ny fotoana ary ny ainan'ny fiangonana nandritry ny 1000 taona ny aza dia disony ary aheliny ho diso. Mampianatra zavatra diso mandrakariva izy, ary mihevitra ny tena no mpitondra zava-baovao, kanefa zava-baovao mifanohitra amin'ny fampianaran'ny fiangonana na ny sitrapon'Andriamanitra. Fa ny faharoa zay asehon'ny bokin'ny Jeremia mpaminany eto ry havako malala dia izao koa, ny mpaminany sandoka de manala baraka ny anaran'Andriamanitra, manala baraka ny marimarina kokoa ny fivavahana kristiana, manala baraka ny fivavahana. Hoy izy manao hoe na de efa ao an-tranoko aza, na de efa ao amin'ny tranoko aza de mbola hitako ihany ny aratsiny ho Jehova. Mandoto ny fivavahana ny mpaminany sandoka, mandoto ny fivavahana eo amin'ny jentilisa, eo amin'ny firenena. Mahatonga ny olona miteny manao hoe zany ve ny fivavahana kristiana, zany ve ny finoanan'Andriamanitra. Mahazo aina ireo tsy mpivavaka, mahazo aina ireo mpanompo sampy no ny fahitana ireo mpaminany sandoka mandoto manimba ary manendrika ratsy ny fivavahana kristiana.
satria miteny ratsy amin'ny toetrany de manala baraka an'andriamanitra izy, amin'ny fiteniny de miteniteny foana manala baraka an'andriamanitra, manala baraka ny fiangonana, manala baraka ny fiainana kristianina, ary dia hitantsika ry afaka malala fa hoy ny tompo manao hoe na de vao an-tranoko ka za de mbola mahita ny faharatsiana ihany. Ny mpaminany sandoka ry afaka malala de hotsika hoe manala baraka ny fivavahana izy, lasa mandoto ny fivavahana izy. Impiry moa tsika rehefa ko malala any ampitan-dranomasina any mahita an'ireny secte isan-karazany reny zay miafara amina famonotena, miafara amina fijangatsangana, miafarana amina fangalarana na fandrobana fananan'olona, miafara amina afetsifetsena, lasa manala baraka ny fivavahana, manala baraka ny fivavahana kristianina, manala baraka ny fivavahana amin'Andriamanitra mihitsy azy. Dia hotsika manao hoe toetra faharoa zay amatarana ny amin'ity bokyny Jeremia ity de ahitana hoe mpanala baraka ny fivavahana sy ny finoana ny mpaminany sandoka. Fa ny fahatelo zay hitantsika rehefa ko malala de amin'ity andininy ity de zao maminany zavatra hoavy nefa diso ny mpaminany sandoka. Mpaminany sandoka de mandrakariva miseho mahafantatr-javatra ho avy izy, mihevitra ho mahafantatra zavatra ho avy izy. Io de no ny antony maro samihafa, ndraindray izy mety ho manao fanahinina, maminany zavatra amin'ny sainy araky ny tenenin'ny bokyny Jeremia hoe manadala anareo fotsiny izy andiny fahaenina ambin'ny folo, ny fahitana avy ao am-pony no lazainy. Ny atao hoe am-pony de le fahitana avy ao an-tsainy. Ny fo moa amin'ny teny hebreo leb de mieritreritra, amin'ny testamenta taloha de ny fo no mieritreritra. Dia ny dikany teny hoe maminany avy eo am-pony izy de zao nanao kajikajy teo izy, dia nanombatombana teo izy, dia nieritreritra teo izy, de nanome tombatombana izy de nilaza hoe zao no avy. Dia hoy ny tompo hoe manadala fotsiny zany fa zavatra avy amin'ny fony sy ny sainy, avy amin'ny kajikajiny zany. De maminany zavatra toy ny ho avy izy nefa tsy ho avy amin'Andriamanitra fa ho avy amin'ny kajikajiny sainy eo. Na koa mety hoe misy fanahy tsy marina mihitsy ao aminy, misy fanahy mamitaka mihitsy ao aminy, de miteny ao aminy, miteny amin'ny fanahiny, mibitsibitsika aminy, ary mandiso ny zavatra mampiteny azy nefa zavatra diso ny lazainy. Maminany zavatra lainga, maminany zavatra toy ny hoe ho avy, toy ny hoe zavatra mitombona nefa tsy mitombona mihitsy tsy. Dia matetika renao zany de afaka malala impiry moa efa hatrany amin'ny taonjato, hatrany amin'ny taonjato fahafolo nefa betsaka ny mpaminany nilaza ho mahafantatra ny ho avy ny firenena, ny ho avy ny zao tontolo zao, ny ho avy ny fiainan'ny olona. Fa de afaka malala ndraindray tojo an'izany ny fiarahamonina, maminany tojo mpaminany zay miseho mahafantatra ny ho avy. Kanefa hoy ny tompo manao hoe tsy ny raha haiko izy ary tsy ny teny taminy any. Fa ny toetra fa manaraka zay ahitantsika rehefa ko malala ny mpaminany sandoka amin'ny bokyny Jeremia mpaminany de tia vola izy reny, tia vola sy tia arena maloto, tia vola ary tia arena maloto. Hitantsika eny amin'ny fiarahamonina eny afaka malala zany fitiavam-bola amin'ny mpaminany sandoka zany. Io na tonga amin'ny Paoly ny teny manao hoe raha tonga teo aminareo zahay dia tsy mba naniry ny zavatra teo aminareo, fa ny tananay no ny asa, na ny herinay no ny asa, dia tsy naniry zavatra, tsy nitsiriritra zay zavatra teo aminareo. Rehefa ko malala ny mpaminany sandoka de tia vola. Inona to hoe tia vola dia lasa manao ny fitoriana ny filazantsara ny maromaro kokoa, manao ny fivavahana, manao ny fomba-pivavahana ho fitadiavam-bola, fitadiavan-karena. Raha makany États-Unis ianao dia mahita mpitondra fivavahana amin'ireny secte reny manana jet privé, manana fiarakodia napitrisan'ny dollara ny vidiny, be de be ny tahaka zany maneran-tany. Ary na aty Afrika aza dia feno an'izany, feno zay ireo mpaminany sandoka, ireo mpampianatra zavatra diso zay mangorona maka ny fahafoizan-tenan'ny olona, sanatria ny fahafolokarenan'ny olona, manangona ny zay nomen'Andriamanitra ny olona. Dia rehefa malala marika amantaranao ny mpaminany sandoka tonga ty eo amin'ny fiarahamonina ny fitiavam-bola na ny fitiavan-karena any amin'izy ireny.
fa manaraka rehefa koa malala zay io efambaram-bokiny Jeremia mpaminany a hitantsika amin'io andininy io hoe naminany tamin'ny baly izy nampivily ny Israely oloko ary mitovy tahaka ny fahitako ny Sodoma sy Gomora any hoe mitaonany olona mampatsiaro mihitsy hoe lasa tia vola fa ny manaraka rehefa koa malala de ny hamantarana koa fa ny mpaminany sandoka de zao lasa tia filan'ny nofo izy tia filan'ny nofo ary filan'ny nofo zay miaro sanatry fahavetavetana mihitsy zay teneniny Jeremia hoe Sodoma sy Gomora ary mampifangaro mihitsy aza ny fivavahana amin'ny asan'ny nofo sy ny asan'ny filalaovana ratsy isan-karazany zay ny dika le teny hoe naminany any Baly izy Bala dia andriamanitry ny nofo andriamanitry ny vatana fantatsika tsara fa rehefa ny fanompona ny Bala de fanompona amin'ny alalan'ny vatana amin'ny alalan'ny kikikan'ny vatana filan'ny vatana orakoraky ny vatana fanarahana ny sitrapon'ny vatana dia hitatsika fa ny mpaminany sandoka de mitaona ny olona zany ho am'zany toe-panahy zany hoe tia filan'ny nofo ary mihoatra noho zany dia lasa tsy vitany hoe manaraka an'zany any izy fa lasa mampirisika an'zany zavatra zany mihitsy mampirisika an'zany zavatra zany eo nivon'ny fiarahamonina ary lasa piraitsy kombakomba amin'ny ratsy ny afantaranao fa amin'ny sandoka dia tsy vitany hoe miaina an'zany fa tena miraitsy kombakomba amin'ny ratsy miraitsy kombakomba amin'ny ratsy manamarina ny fahalovana ho zavatra mety io ny teneniny tompo manao hoe milaza mandrakariva am'izay manamavo ahy hoe ahita fedanana ianareo am'izay rehetra mandeha amin'ny ditry ny fony hoe tsy hisy alozanjo anareo zany hoe olona efa maditra efa miala amin'Andriamanitra efa miaina ao anatin'ny fahalovana nefa le mpaminany sandoka de zao mankasitraka ny renindray mankasitraka ny renindray ary mampirisika renindray azy mpaminany sandoka rehefa koa malala noho ny fitiavany arena maloto na noho ny fitiavam-bola ao anatiny de miraitsy kombakomba amin'ny ratsy izy miraitsy kombakomba amin'ny ratsy miraitsy kombakomba amin'ny fahavetavetana sanatry ka vao mainka mampirisika ireny ireo zay miala amin'Andriamanitra indray no amporosiny sy atonony ary amarininy teneniny ndray manao hoe tsy tezitra aminareo Andriamanitra mety zao ataonareo zao nefa lay Andriamanitra efa tezitra am'lay mpanao ratsy de le mpaminany sandoka indray no miteny manao hoe tsy tezitra Andriamanitra fa faly aminareo mety zao ataonareo zao mety zao fitondratena ataonareo zao nefa Andriamanitra efa tezitra zay ny teneniny bokin'ny Jeremia manao hoe milaza mandrakariva am'izay manamavo nefa misy olona efa le fiarahamonina efa manamavo an'Andriamanitra de ny mpaminany sandoka mbola miteny am'lay mpanamavo an'Andriamanitra ndray manao hoe misy mbola hisy fedanana ho anareo mety zao ataonareo zao ny mpaminany sandoka hoy tsika teo de milatsaka ao anatiny zay lainga izay fitiavam-bola sy fitiavakarena tafahoatra ka miendany amin'ireo olona zay efa miala amin'Andriamanitra arak'izany hitantsika eo amin'ny Jeremia toko 7:20 ny fandonany Jeremia tamin'ny Anania lay mpaminany sandoka izay naminany zavatra diso satria te hanamarina ireo olona diso i Anania te atao hoe miandany amin'ireo olona diso i Anania dia nanohitra ny Jeremia izy tsy hoe Jeremia manao hoe tsy zany zavatra lazainao zany ngeno izy fa Andriamanitra tezitra amin'ny mpanao ratsy fa ny toetra rehefa koa malala zay mbola hamantaranao koa nanoko ny bokin'ny Jeremia eto ny hoe mpaminany sandoka de mieboebo sy miavonavona olona mpieboebo sy mpiavonavona ary tia mandokandoka tena tia mandokandoka ny hafa tia mirehare mieboebo miavonavona mihevitena ho feno mitsara ny hafa tsy miraharany ny hafa mihevitra ho feno mandrakariva
ary mety manambany mihitsy aza ny hafa ary dia toetra mataranao ny mpaminany sandoka zay fahatokisa tena amy zavatra tsy mitombona loatra izay feno avinavina ny teniny ny filazan'ny Jeremia azy io feno avinavina ary tsy vitan'izay ihany fa lasa mety ho mahery fiteny aza ka manameloka ny marina afako malala hitatsika eny anivon'ny fiarahamonina maro samihafa eny zany toetra matarana ny hoe ny mpaminany sandoka de tsy mba manana fanetretena tsy ampy fanetretena fa mihebohebo mizaozao feno avinavina tia mandokandoka miandro doka ary zany rehetrany dia marika amataranao ny mpaminany sandoka ny mpaminany nandrahan'Andriamanitra tsy zany mpaminany ndran'Andriamanitra makatahaka an' Jesoa olo ny fanetretena olo ny fahalemem-panahy mety olo ny fahanginana koa aza ny fotoana sasany hitatsika amin'ity boky ny Jeremia mpaminany ty ihany na zany dravako malala fa ny mpaminany sandoka de tia mandainga izy verina matetika io teny io mijangajanga sy mandeha araka ny lainga izy tia mandainga izy tsy mamenatra azy ny mandainga tsy mamenatra azy ny milaza zavatra tsy marina tsy mamenatra azy ny mamorona ny hoe za ny resaka tamin'Andriamanitra tam'izao za sy ny sisa rehetra afaka malala mampatahotra zay no nafarany tompo hoe tandremy tsara fa efa tonga any am'izao tontolo zao ny ambody no zany de mety misy mihitsy mpaminany sandoka milaza ny tena no nanana fifandraisana tamin'Andriamanitra no milaza ny tena no nahita an'Andriamanitra mety ho zay tokoa mety ho nahita fahitana tokoa izy asa fa tsy voatery ho fanan'Andriamanitra no hitany natahaka zany tsy voatery ho zany fa mety ho voafitaka mety misy fanahy mamitaka ao anatiny na tafiditra anatina fanahy mamitaka izy de mety ho tompo-teny fantatra ho tenina ny resaka tamin'Andriamanitra nefa tsy ny rahan'Andriamanitra na koa tena kajin'olombelona mihitsy zahatra firon'ny sainy dia lasa mandainga izy afako malala ny lainga dia isan'ny marika amatarana ny mpaminany sandoka tsy ny rahan'Andriamanitra izy fa misora tena ho ny rahan'Andriamanitra ary dia vokatr'ireo de zao mahazo olona be ny mpaminany sandoka tahaka ny any Jeremia 7:20 tsy hoe tsisy miainy ny mpaminany sandoka ry afako misy miainy ny mpaminany sandoka fa ireo mpaminany sandoka na ireo mpampianatra zavatra diso de mandrakariva ireo zay marivo salosana ireo zay marefo ireo zay ataontsika hoe mbola zaza vao mihitsy ara ny tena matetika babon'izy ireny ireo zay tsy matotra ara-pinoana ireo zay tsy manana fahamatorana ara-pinoana ireo zay malemy ara-panahy matetika na ireo zay trapasahiranana koa aza ao anatin'ny fiarahamonina ireo zay matetika voailika ao anatin'ny fiarahamonina no nitoerana misy azy no dia mora tratra ny reto ireo karazana mpaminany sandoka ireo eto ary ny bokyny Jeremia mpaminany de mampitandrina antsika ry afako malala fa misy ny mpaminany sandoka zay efa tonga any amin'izao tontolo zao milaza zavatra mitory fiadanana izy nefa tsisy fiadanana zany afako malala ahoana kosa ary nefa no amataranao eto ampamaranana na izany aza ny mpaminany avy amin'Andriamanitra tarafina ny bokyny Jeremia mpaminany de izao ny mpaminany marina ry afako malala zay irahan'Andriamanitra de zao mitory ny tenin'Andriamanitra izy mety maharary aminy ny tenin'Andriamanitra toriana mety maharary amitsika ny fanondrona ny tenin'Andriamanitra satria mikasika ny toetratsika ny fahalementsika ny zavatra tokony ho ahitsy amintsika fa mpaminany marina izy mety ho manintsotsindrona anao ny teny mety manintsotsindrona anao ny fiarahamonina mety ho manakina ny fiarahamonina ny afatry ny mpaminany sandoka ny mpaminany marina fa izao zay ny mahampaminany marina azy izy milaza mazava ny sitrapon'Andriamanitra ary tsy matahotra ny milaza ny sitrapon'Andriamanitra izy fa mijoro milaza ny fahamarinana zay ny mpaminany marina ry havako mitenin'Andriamanitra notoriana fa ny faharoa de zao mangiry firy izy eo anoloan'ny faharatsino ny mpaminany sandoka de mibitabitaka tsy mampaninina azy ny mahita ny fahalovany fiarahamonina fahalovany fiainam-bahoaka tsy mampaninina azy zany fa ny mpaminany marina de zao mangiry firy izy
zay anao fataranao fa olo marina ianao mpaminany ianao ny fiangonana zany fiangonana marina zay fiangonana mpaminany dia mahatonga azy miteny manao hoe mangozozo ny taolako rehetra motsamotsa natao anatiko ny foko ory eo anatrehan'ny ditry ny olona eo anatrehan'ny fialan'ny olona amin'Andriamanitra ory eo anatrehan'ny fahalovany fiarahamonina ny mpaminany marina ny mpampianatra zavatra marina ary ny fahatelo afaka malala de zao ny mpaminany marina de mamerina ny olona mandrakariva ao amin'Andriamanitra ny mpaminany santoka de mitona ny olona hiala amin'Andriamanitra na mitona ny olona hitodika any aminy anaton'azy mitona ny olona tsy hijery afa-tsy izy mitona ny olona hivavaka amin'ny mihitsy aza zany ny mpaminany santoka na ny mpaminany diso de mitona ny olona anaton'azy mitona ny olona hitangorona eo aminy mitona ny olona hibanjina azy ary mampanompo ny olona mihitsy aza mampanompo olona ihany ny tompony fa ny mpaminany marina ry afaka malala de zao mpaminany taona ny olona hitodika amin'Andriamanitra mitona ny olona anatona an'Andriamanitra mitona ny olona handinika ny tenany sy hitondra ny azo fijaliana eo amin'ny Kristy ny mpaminany santoka de tsy zay ry afaka malala fa mitona ny olona hibanjina ny eto amin'ity zao tontolo zao ty ihany mibanjina ny fiainana eto amin'izao tontolo zao ihany mibanjina ny tenan'ny olona samy rery ary tsy mitona ny olona mihitsy hitodika any amin'Andriamanitra ary io nefa nambara ny bokyny Deutéronomie toko fahatelo ambin'ny folo de hievaka itsika ny Deutéronomie toko fahatelo ambin'ny folo zay raha misy baiboly eo aminao ao de mora kokoa aminao mihitsy ny mahita ny bokyny Deutéronomie toko fahatelo ambin'ny folo de hievaka itsika zany Deutéronomie toko fahatelo ambin'ny folo zany hoy ny soratra masina andiny faharoa raha tahiny misy mpaminany na mpaninofo eo aminareo izay milaza famantarana na fahagaganana aminao sady manao hoe andeha isika anaraka andriamanikafa zay tsy fantatrao ka aoka hanompo azy sika na de tanteraka aza ny famantarana sy ny fahagagana izay nataony taminao de aza miaino ny tenin'izany mpaninany na mpaninofo zany fa mizaha toetra anareo Jehova io ry afaka malala no mamarana azy ho tsika manao hoe mpaminany marina de mpaminany zay mitaona antsika handray an Jesoa mitaona antsika hitodika ao anaty hitodika amin'Andriamanitra ho tamana ao anatin'ny fiangonana mihitsy koa aza ho tamana ao anatin'ny fiangonana misy anao io fa mandrakariva ny mpaminany santoka dia mijery nampampianatra zavatra diso mijery ny mitsongo zavatra diso amin'ny fampianaran'ny fiangonana na mitsongo ny fahalemen'ny fiangonana nge olombelona ihany angamo fiangonana anjely no zany de mety misy fahalemem-piangonana hitanao tsy ndraindray eny amin'ny fiangonana eny fa tsy midika koa zany hoe lay fiangonana manontolo mihitsy no tsy izy ny fahalemen'ny olona anankiray na ny fahalemen'ny olona anankiray na anankiroa anatin'ny fiangonana tsy voatery ny fahalemen'ny fiangonana manontolo mihitsy fa ny fahalemen'ny mety ny fahalemen'ny fitantanana ny fahalemen'ny lamin-draharaha ao anatin'ny fiangonana no tsongainy reny mpampianatra zavatra diso reny dia hanaratsiny ny fiangonana ary hitauman'ny olona hivoaka ny trano fiangonana hoe aza makao fa hitanareo hoe asa ohatra atao vola foana ny resanao asa ohatra atao ohatra miavinavina ny olona ao asa ohatra atao ohatra manavakavaka ny olona ao mety ho ray nanjoroana ny telo manao zany fa ny fiangonan'Andriamanitra mahafiangonana manontolo azy tsy manao zany mihitsy fa ireo zay mpampianatra zavatra diso de mitsongo an'ireny zavatra diso reny de mitaona ny olona hiala amin'ny fiangonana na hiala amin'ny fampianarana tena izy dia lasa latsaka ao anatiny zany fampianarana diso zany ndray rehefa miala avy eo ary eto ny boky Deutéronomie de manazava an'izany mihitsy hoe mizaha toetra nge Andriamanitra fizahan-toetra ao anao no ampahitan'Andriamanitra anao an'reny zavatra mety tsy mety hitanao anatin'ny fiangonana reny mizaha toetra ny fironao Andriamanitra hoe iza moa ny tomponao anatin'ny fiangonana nga le olona mety misy dekonao nampalefana san'ny tompona tahaka izany izay mety ho hitanao misy zavatra tsy mety ny ataony fa izao fa ngamo izy ny tomponao anatin'ny fiangonana Andriamanitra io tenen'ny boky Deutéronomie hoe mizaha toetra Andriamanitra de avelany ho hitanao reny anatin'ny fiarahamonina any de zao mety misy mpaninofo mety misy mpanao famantarana ary mety misy mpanao fahagagana mihitsy ary tanteraka mihitsy le fahagagana ny boky Deutéronomie fa izao tandremy tsara aza manaraka azy na tanteraka aza le fahagagana nataony aza lazainy aza mety ho tanteraka mihitsy le fahagagana hoy ny boky Deutéronomie mitaonanao hiala amin'ny fiangonana mitaonanao hiala amin'Andriamanitra fa aza mandeha mihitsy ianao fa mitenena tahaka ny Paoly manao hoe fantatro zay inoko
Afaka malala hoetsika manao hoe ny mpaminany marina dia ny mpaminany mitaona ny olona hitodika amin'Andriamanitra, mitaona ny olona banjina mandrakariva ny azo fijalian'i Kristy, mitaona ny olona ho tamana ny fiangonana, mitaona ny olona ho tia namana. Fa mandrakariva ny mpaminany sandoka de zao na mpampiana zavatra diso de mampisaraka ny olona amin'ny namany. Avitany mihitsy ny mampiady ny hoe ndray aman-dreninao reny devoly reny sanatria fa ianao zao ny tena marina, ianao ny tena tsara, ianao zao ny voavonjy reny rehetra reny, tsisy voavonjy tsony very reny fa ianao any ny voavonjy, itsika ato rery any ny tena voavonjy. Ndrandray zavako malala ny mpaminany sandoka de manao any zany Andriamanitra tsy zany ry havako malala. No zany de mampahely atsika ry havako hifikitra amin'ny finoana, mampahely atsika hamaky tsara ny soratra masina, mampahely atsika ho tia ny tenin'Andriamanitra. Fa matetika ny tsy fahampiny ny fampianarana, ny tsy tamanana amin'ny fampianarana mahatonga ny olona mora latsaka ao anatin'ny fanarahana reny fampianarana diso isan-karazany reny. Ny tompo any ampaharanao ry havako malala ary ho tamana amin'ny vavaka ny ianao sy ny finoanan'i Jesoa. Velona zay mpamonjy atsika ary ny tompony miaro anao araka ny teny manao hoe mino za miaro anao mandrakariva ambara-pahatonga ny fahatapiran'izao tontolo zao. Matoky fa raha mitoetra amin'ny tompo anao de arova ny tompo na ianao ny any ankonanao tsy ho traty reny fampianarana diso ireny fa mitoera mandrakariva amin'ny zavatra zay efa nampianaranao satria fantatrao ny nampianatranao zany hatramin'ny fonombola zasa. Ivavaka sika. Tompo misaotranao zahay, misaotranao noho ny teninao azo nainova-kina tamin'ny teny malagasy. Manazava aminay fa betsaka ny mpampianatra zavatra diso tonga aty amin'izao tontolo zao. Diso zay nitaonanay ala aminao, diso zay nitaonanay tsy hibanjana fa tsy ny olombelona mitovy aminay, diso zay nitaonanay tsy handray ny famelan-keloka, tsy handray an'i Jesosy zanakao, diso zay mampisaraka anay, fampianaran-diso zay nitaonanay hiady hifanandrina hifanaratsy. Fa ny fampianaranao omenao anay, ny mpaminany zay ny fiangonanao zay nomenao anay de nitaonanay mandrakariva anatonanao, hidododody eo aminao andiny tena, angataka famelan-keloka sy famindram-po aminao Jesoa. De mitalao zay tompo, terizo ny finoanay. Aoka tsisy anaisotra ny fanahinao masina ty anatinay. Terizo tompo ny fanoloran-tenanay ao aminao Jesoa. Ary ataovy mahay miazona ny satro-boninahitra efa nomenao anay zahay amin'ny alalan'ny fanahinao masina. De jereo ny zanakay, jereo ny fianakavianay, ny piraitam-po aminay, terizo mba tsisy ho azo ny fampianaran-diso, tsisy ho azo ny fandriky ny ratsy. Ataovy tamanao amin'ny fiangonana, ataovy tamana amin'ny fanomponanao, azavelanao ho lany andro amin'ny fifampitsarana, fa ataovy kosa tompo hifikitra mandrakariva ao aminao Jesoa. De mametraka ny fiainanay hatrany eo ambany fahasoavanao zay ray zanaka fanahy masina. Amen.